Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Daniel tao andavaky ny liona. Tapany 4. Voarara ve ny vavaka? Andriamanitra mamaly ny finoan'i Daniel. Naniry ny ampitsahatra ny momba ny Daniel ireo ministry ny mpanjaka. Renao ve mivavao farany? Mazava ho azy. Daniel dia efa ho lasa ilay olona faharoa mahery indrindra manerana amin'ny fanjakana rehetra. Tsy maintsy mitady ny fomba nakana an'izany sika. Tsy mora manao izany. Ahoana raha mahita zavatra mifandray amin'ny fivavahana sika? Mivavaky ny 3 isan'andro amin'ilay Andriamanina izy. Afaka mamorona lalàna vaovao manohitra izany sika ka hoentintsika eo amin'ny mpanjaka izany. Nahoana? Daniel tsy nanao ratsy akory tamin'ireo lehilahy ireo. Andriamanitra dia nanome azy iray amin'ny andraikitra ambony indrindra eo amin'ny firenena. Ary izany no nahatonga ny fihetsika ratsy avy amin'ireo olona hafa. Nialona azy izy ireo. Ankehitriny, mandeha hanaingana eo amin'ny mpanjaka. Mety efa manao sy ny ilay lalàna vaovao izy. Ry mpanjaka Darius, ireo solompanjaka dia nifanara-kevitra hoe ianao ry mpanjaka dia tokony ianao sy ny lalàna vaovao manao hoe nazovy ao anatin'ny 30 andro, manao vavaka fangatahana amin'Andriamanitra na amin'ny olona. Afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka dia atsipy any andavaky ny liona izy. Avoay-pabe masy ty lalàna ty mba tsisy olona afaka hanova azy. Tsy tonga saina tamin'ity teti-dratsy nomanin'izy ireo ty ny mpanjaka, ka dia nosoniaviny ilay lalàna vaovao. Saingy ao anatin'ny fiainan'i Daniel dia nanana ny toerana voalohany hatrany Andriamanitra. Noho izany, raha ho azy manokana, tsy manova zavatra eo amin'ny fiainany izany. Nanohy ny vavaka tamin'Andriamanina izy teo amin'ny varavarankeliny ka tsy karitry ireo fahavalony izany. Ry mpanjaka Darius, mody tsy nisy lalàna vaovao sy ny avinao va? Izay mandrara na iza manao vavaka fangatahana amin'Andriamanitra hafa na olona hafa, afa-tsy aminao ihany. Eny, tena marina izany. Daniel mbola hitanay mivavaky ny 3 isan'andro amin'ny Andriamanina. Hitanay mihitsy izy nanao izany. Tokony sakafony liona izy vokatr'izany. Daniel ve? Tiany Daniel ny mpanjaka ka te hiaro azy. Saingy ny lalàna dia ambony ny zavatra rehetra. Daniel, anampy anao aneny Andriamanitra ao. Tena tsipiny izy ireo tao andavaky ny liona Daniel. Tsy nahita torimaso ny mpanjaka io alina io. Ny ampitso maraina na dia faingana ho any amin'ny lavaky ny liona izy. Ry Daniel, tena manampy anao ve ny Andriamanitra ao? Ry mpanjaka, ho velona mandrakizay ane ianao. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombana ny vavan'ny liona mba tsy handratra ahy. Faly indrindra ny mpanjaka raha nahita ny Daniel velona soma tsara. Nasainy nakarina avy ao andavaky ny liona izy. Tsy nisy rovitra na ratra hita teo amin'ny Daniel. Fahagahagana avy amin'Andriamanitra izany. Nomemboninahitra Daniel. Saingy ireo fahavalony kosa natsipy tao andavaky ny liona. Manerana ny fanjakako, ny olon-drehetra dia tsy maintsy manaja sy mangovotra eo anatrihan'Andriamanitra Daniel. Izy irery ihany no Andriamanitra velona izay mamonjy sy manampy. Ny finoany Daniel dia niteraka vokatra lehibe. Ilay Andriamanitra velona ihany koa dia manome valisoanao no ny finoanao sy ny fatokianao azy. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.